Mbola eo amin'izay vaovao izany dia tsy mitsahatra akory ny fanapahana andramena eto amintsika raha ny nambarany teo anivon'ny Alliance Savoary Gasy androany izay nanamafy ihany koa fa tsy mbola azo amidy ny andramena eto Madagasikara. Deo jerentsika indray ny sary mirakitra izay. Misy ny raika ataon'ny UNESCO sy ny UCN eto Madagasikara amin'izao amin'ny maha patrimoine mondial ny alana tsinanana ahitana faritra iarovana enina izay azo lazaina fa tanjondomondozana en péril ankehitriny. Ny avy eo anivon'ny Alliance Savoary Gasy dia tsy manana ny atotanisa mikasika ny tehizin'andramena. Itsaiko na maha stratégique azy zany na ona tena marina tokoa fa zahay zao tsy manana zany atotanisa na atotakevitra momba ny inventaire natao amin'izao hatramin'izao zany aloha ka ny fariasa mandeha zany miasa zay ataon'ny ministère zay financier mondial mikasika ny inventaire io fa nivokany angambitra mission ny UNESCO mandalo tonga fa mety ahita afahantsika mety anontanionareo izy momba ny inona vokatry ny zava-misy zany amin'ny ankapobeny nefa atsika samy mahafantatra eto Madagasikara fa tsy nitsahatra mihitsy aloha zany ny fanapahana sy ny fanondranana mbola tsy amperinandro tapabolana teo dia mbola misy sambo ihany zany miodeo any ambadika any ary akoatran'izay mbola manampitrotraka koa zany ny fitsofohan'ny olona amin'ity resaka rubis ohatra ry zamena zay olona ny ohatry ny 3 rivo zany no tafiditra. Hatreto tsy mbola afaka mivarotra andramena isika raha ny fanamariana izay nety ny filohan'ny AVG. Ny tena marina aloha raha amintsika mitedy zao aloha mbola tsy mahazo lalana hivarotra isika avy amin'ny cité zany satria io zany ny famarotana n'ireny misy ny boîte rose misy ny palissandre rehetra ao anatin'ilay dalbergia dia ny boîte be no anatin'ilay diospirose ireo karazakazo ireo zany efa nanomboka tamin'ny 2013 izy zay tafiditra tao anatin'ilay annexe 2 any cité dia mbola tsy manana quota tsika amintsika teo izao dika zany mbola tsy misy azo amidy ireo na iray dikany ry stock rehetrarehetra misy zay problème ito amintsika na rehetra stock atao inventaire zany izy mbola tsy nahazo lalantsika zany au niveau international ny varotra azy fa angamba mbola mifampiraraha le cité sy amin'izao fotoana izao satria akoatran'ireo inventaire zany dia misy plan d'utilisation mbola tsy nifanekena daholo zany zany zavatra zany fa tsy mino hoe azo amidy avy hatrany ireo zavatra ireo satria misy lalàna fe amin'ny raisam-pirenena zany zavatra zany na ny eto toerana na ny any ivelany. Raha ny fantatra dia misy ny fiaraha-miasan'ny AVG miaraka amin'ny Bianco. Nanao ny heviny ihany koa ny teo anivon'ny AVG manoloana ny Rara Bekasy. Dia zay lasa manana service de renseignement tena bavana be mihitsy zany ary raha-miasa zany amin'izao amin'ny Bianco amin'izao fotoana izao mety ato izy karazana hoe protocole de collaboration mihitsy zany mety ho ataonay amin'ny Bianco zany vokatry reny asa reny satria fiara-miasa tamin'ny Alliance Savoary Gasy Bianco anisany zany nazahoana nireny vokatry reny fa dia mampirisy makasitraka amin'ny zavatra atao fanjakana zay amin'izao fotoana izao ary mampirisika azy zany hitazona sy anao bebe koa zany momba an'izao ezaka atao. Ny herinandro lasa teo raha tsy aivina no nisy ny fampahafantarana ny paikady pirenena vaovao hiadina amin'ny kolikoly. Azo nanao ny fahavononana andray andraikitra ny filoham-pirenena. Ny AVG dia mahita fa hatreto amin'ny ankapobeny dia betsaka ny paikady fa ny fampiarana izany no tsy ampy ary mampirisika hatrany izy ireo amin'ny fanohizana ny ezaka.